faravavy Espérance gnanarako. Petraka aty amin'ny apasy Vangaindrano, faritra Tsimasignana, misehatra amin'ny fagnamboara mofo. Taloha raha mbola tsy nahazo ny tosika avy amin'ny fiarina hay dia tsy mbola ohatry zao ty satria mbola tsisy tafo, mbola tsy vita chemin ohatran'izao. Fa rehefa nahazo ny tosika avy amin'ny fiarina kosa hay dia afaka nagnatsara, tsy vitany nagnatsara nagnisy tafo sy nagnamboatra an'izao rehetrarehetra zao fa niampy ny fitaovanay. Raha taloha hay zany mamoaka mofo hoe 200 fa amin'izao fotoana zao hay vokatry tosika avy amin'ny fiarina dia afaka mamokatra mofo 150 ao anatin'ny ndraiky andro. Misaotra anao Andriamatoa filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina ny amin'ny fagnorenanao sy ny fanoranao ny tetikasa fiarina satria da amin'ny alalan'ny tetikasa fiarina io nahafahanay mpisetry madinika nampiroborobo ny asanay. Dia makasitraka indrindra.